hoy ny ten'Andriamanitra hoe naiza engonany roa izy Jesosy a na ny telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Eto Jesosy a efa nanomana anjara tsara ho anao izy eto. Sa tsy izany ve? Ka noho izany a manasantsika andaontsika hiaraka hitsangana, hiaraka hivavaka isika metraka an'izao fotoana izao ampelantanan'Andriamanitra. Tena asehoany etaponao tonga eto androany hoe hitady ny tompo marina ianao, hitady an' Jesosy marina ianao, fa amaly soa izay mazoto mitady azy Jesosy androany a, ary iainy ny fitarana izay rehetra mitaraina aminy izy ka hamonjy azy. Ka androany dia asehoany etaponao a, fa tena hikatsaka an' Jesosy marina ianao. Sa tsy izany ve? Ka noho izany a ndaontsika hiaraka hivavaka avy hatrany ametraka an'izao fotoana izao ampelantanan'Andriamanitra. Raha eo Jesosy eo, voninahitra rehetra dia atolotra eo anao rery ihany. Misaotra anao izay satria tonga eto izay androany, tsy noho ny amin'ny herin'ny tenanaina ny tanjakay, fa fahasoavana avy aminao Jesosy eo, fahasoavana avy aminao nahazahoana ny hery. Ka androany dia misaotra anao izay, misaotra Jesosy a, misaotra fa tafavory eto izay androany amin'ny anaranao Jesosy eo. Ny anakinanay izao fotoana izao, misaotra anao izay Jesosy eo, misaotra fanahy masina fa eto ianao, eto ny herinao, eto ny fahalebiazanao, eto ianao ary miasa eto aminay ianao. Akinona fenapelantananao izao fotoana izao, rakofana amin'ny rahanao Jesosy eo, ny tsiraray avy aminay Jesosy eo dia andray avy zato eny, andray avy aminao Jesosy eto amin'ity toerana ity, ary tsy ho tahaka ny idiranay no ivoahanay eto Jesosy eo, fa tena nova ny fiainanay tokoa ianao. Niza marary eto a dia ho sitrana Jesosy eo no ianao eto amin'ity toerana ity, ary androany dia mankasitraka anao izay fa niza ao anaty ady solana Tompo dia ho avoakana ho amin'ny fandreseny izany. Misaotra Jesosy, misaotra fanahy masina fa eto ianao, ho anao ny voninahitra, ho anao ny dera, ho anao ny laza, ho anao ny hery mandrakizay mankasitraka anao izay fanahy masina fa manatrika anay eto ianao. Misaotra fanahy masina, misaotra fanahy masina. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. Alleluia. Andaontsika iorakoraka mafy ho an'ilay mpanjaka dia Jesosy. Alleluia! Jesosy mahery tsy miova omaly anio mandrakizay. Sa tsy izany ve? Eto Jesosy, eto ny herin'i Jesosy. Ka izao lazao amin'ny namanao hoe eto Jesosy hoe. Dia izao andaontsika hidera azy androany, ndaontsika tena ankalaza azy androany. Hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Salamo 1:4 hoe midira eo amin'ny vavahady ny amin'ny fisaorana sy eo ankianjany amin'ny fiderana. Midera azy mankalaza ny anarany, misaora azy mankalaza ny anarany. Ka izao ndaontsika tena hiaraka hisaotra an' Jesosy, hiaraka ankalaza azy sika fa lehibe izy, mahatalanjona ny asany. Sa tsy izany ve? Nary. Salta spera lá.
sini tuntulu musiche wanacheana era tani silanisha dea parafa tumpuni vulina isha yana umisatata manjakiza sayo nifanzaka no siura pamanjakiza Timana tahala ya norirai Alleluia! Alleluia! Ndao mbola tizatsika ihany fiderana. Miderazy amin'ny aponga tapaka sy ny dia. Miderazo izy a fa tsara Jehova
avy indrindra isaty zany ve pare sa tsy pare Petrakamune, niseza fiandianana, nitani nufitera tungune, nilani chandianana. Anem nyavidit, 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 anem nyavidit. Go your way. Petrakamune, soreti somanadacha, siran sirun fatirune, faamini fituerana. Anem nyavidit, 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 anem nyavidit. Go your way. Terra
Inavy ny zavatra efa nataon'i Jesosy ho anao hatramin'izay dia araka hiterasika ilasika hoe ho tantarainay ny asa tsara rehetra nataonao fa tsara Andriamanitra mahagaga ny famindrapony. Halleluia. Teraka anao Tompo, teraka anao Tompo, makala Samiary makatoerana avokoa sika rehetra tompoko. Raisitsika ho fahasoavana lehibe ho atsika ny fisiny ty fotoam-pivavahana androany ity.
tonga eto isika aninona mba anompo an'Andriamanitra, mba anome voninahitra an'Andriamanitra, ary entaniko isika mba ho ataontsika amin'ny fontsika rehetra izany rehetra izany. Halleloia, halleloia. Koa dia ara-paina avokoa zany isika rehetra izay tokasoa eto amin'ny toerana ity, ara-paina toy izany koa ianareo izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao any amin'ny tokantrano misy antsika rehetra any. Mino isika fa ho tahin'Andriamanitra be ny fotoan'androany. Ahoana pirofo fa ho tahin'Andriamanitra be fotoan'androany? Izay rehetra tonga eto, izay rehetra manaraka izao fotoam-pivavahana izao, dia hoeniny fa tonga olona manana fanantenana eo amin'ny fiainan'izy. Amen. Ny marary ihany koa etsan-daniny ho sitrana. Tsy indray mandeha na indroa aho no nahita olona to anaty fotoam-pivavahana natao no zotran'Andriamanitra izy. Ny esolon'Andriamanitra teo aminy ny aretina nahazo azy. Inoko fa ho ataon'Andriamanitra zany androany. Ary nisy tamin'ireo olona izay nanaraka fotoam-pivavahana tamin'ny alalan'ny fahitalavitra na YouTube na Facebook azy, no natsapa zava-mahagaga tahak'izany ihany koa hoe narary izy fa teo mpaniranesana toroteny nataoko mpanarana an'ilay fotoam-pivavahana dia eniny niala tamin'ilay aretina. Ka raha zany no nataon'Andriamanitra tany aloha dia mbola ho ataon'izany androany. Ho fankasitrahantsika an'Andriamanitra andao hiteka mafy dia mafy isika. Raha mbola misy mafy dia ataovy any. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Halleloia. Tena ho an'Andriamanitra ny voninahitra ny amin'izany rehetra izany. Tsy ho niresako moa nikasy any amin'ny olana fa ho porofon'Andriamanitra hoe mpamonjanao afaka amin'ny olana izy. Porofony anio fa tena amonjanao ho afaka amin'ny olana Andriamanitra. Ndao mbola hiteka mafy ho an'Andriamanitra ihany isika. Ary farany dia aoka tsy ho ataontsika fombafomba na fazarana ny fampom-pivavahana tahaka izao ataontsika izao. Fa isika ny tonga eto anao, isika manaraka izao fotoam-pivavahana izao ianao, dia veloma etranetrany ny etaetanao, ny fononao, fa ahitan'Andriamanitra miasa ianao. Ndao mbola hiteka ihany tompoko. Anokana fotoana isika amin'izao fotoana izao anaovana vavaka, andohalika hivavaka. Inona ny antony? Voalohany andeontsika mantena hiatrika an'ilay fotoan-dehibe dia ilay fiavian' Jesosy eny amin'ny raolanitra. Raha ny voalasan'ny Baiboly no jerena dia tsy ho ela intsony dia ho avy Jesosy. Ho Jesosy tamin'ireo mpianatra ary voasoratra ho anatin'ny Baiboly zany. Ho izy famantarana amin'ny karazany ho hitanareo mialohan'ny hiaviako. Ka rehefa hitanareo rehefa famantaran'ireo ny fahatanteran'ireo famantaran'ireo dia aoka fantatrareo fa efa mbiambaravaranao. Ary zany famantarana no lazain'i Jesosy zany ry havana dia efa saika tanteraka. Noho zany tsy ho ela intsony dia ho avy Jesosy. Noho zany andeontsika hivavaka be mihitsy, tena anomatena mba tsy sanatria ka izy ho tavela amintsika tonga eto. Mba tsy ho sanatria ka izy ho tavela ho amintsika tonga eto. Fa mila tena manamafy fahaloran-tenanao ianao. Ary fanampiny ny fanompoantsika an'Andriamanitra na ny fanarana an'Andriamanitra mila ianarana. Mila ianarana io hoe zao fiainako zao ve, zao zavatra ataoko zao ve, hitondray aritra hatramin'ny farany, hitondra ny fiainako ho fiainana kasitrahana. Ka raha ho avy Jesosy dia ho tafakatra ve aho?
dia mianatra ianao dia zay tsy mety amboarinao zay tsy mety amboarinao andao aza tonga dia andohalika avy hatrany a tsika rehetra ary mivavaka be mihitsy ianao tena mivavaka be mihitsy ianao sokafa ny vavanao sokafa ny vavantsika rehetra tonga eto malora tena ho an'Andriamanitra amboary zay tsy mety ahitsio zay tsy tsara asehoy fa tena olona vonona ny hitsainan Jesosy eny amin'ny raony lanitra ianao ary asehoy fa vonona ny toetra ho araka an'Andriamanitra ianao mandritry ny fahavelomanao samy mivavaka arak'izany avokoa tsika rehetra raha zany feonareo zany a fitsarako azy ohatrany hoe tsapy le tahitanao an'Andriamanitra fa tena tiako ianareo hivavaka vavaka vokatry ny fo ary tena sandrato avo dia avo mihitsy ny feonao tena mivavaha amin'ny fonao rehetra ianao mivavaha amin'ny fonao rehetra ianao
mivavaka aminao aho Andriamanitra ho an'izao fiangonana rehetra izao ho fiangonana tsara fiomanana hitsenanao Jesosy eny amin'ny raolanitra amin'ny andro izay atokavanao tompo. Zao fiangonana zao dia ho fiangonana hitoetra ho tsy manatsina amapody eo anatrehanao mandritry ny androm-piainanay rehetra. Hitondranay ho amin'izany fahasoavana lehibe zany ianao ry Andriamanitra eo. Ary ny raha Jesosy ilay nalatsaka teo ambony hazo fijaliana noentinao miasa amin'ny fiainanay, mamela heloka anay, manadio anay ary mitondra anay ho amin'izany etaetanay hitsenanao Jesosy eny amin'ny ranitra sy hitoeranay izay mba ho araka sitraponao eto ambony tany ity. Misaotra anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Amen. Mankatoerantsika rehetra tompoko. Amin'izao fotoana izao tsika dia hitondra ny fanatitra ho an'Andriamanitra, hitondra fanomezana ho an'ny tompo. Mamafaza ho fanjakan'Andriamanitra mba ho tain'Andriamanitra be isika ary azadiny ny mitondra ny mpahafokareny. Na ianareo izay manaraka ny fotoam-pivavahana any atokantrano azy, raha fantatra fa olon'Andriamanitra ianao, tokony hanao fanatitra dia manaova, tokony hanao mpahafokareny dia manaova. Fa lalam-pahasoavana ho antsika rehetra izany. Mandroso tompoko anao hira anankiray isika rehetra miaraka amin'ny retim-pitarika fidarana ao anatin'izany rehetra izany.
metsika toerana reto ekipa mpanetana ho amin'ny fiderany reto a ary isika rehetra kosa dia hiaraka amaky ny baiboly arak'izay voalaza ato amin'ny asina apôstôly toko voalohany vakitsika ny andininy fahefatra sy fadimy ary ny andininy fahavalo toy izao no voasoratra asina apôstôly toko voalohany andininy fahefatra sy ny fadimy ary ny andininy fahavalo ary raha niara-ny angona teo amin'ny Jesosy dia namepetra andreo tao apôstôly sy ireo mpianatra tsy hiala any Jerosalema fa ninona fa hiandry ny teny fikasany ray izay efa renareo tamiko hoy izy fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afak'andro vitsivitsy andininy fahavalo fa azo hery anareo amin'ny latsan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran-Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farantany ianareo avy amin'ny alala izay teny no vakiana izay riavana no akantsika fampianarana androany sady fanentanana antsika tsiraray avy ka ny lohahevitry ny fampianarana dia izao ny fanahy masina sy ny fandresena entin'izany fanahy masina izany eo amin'ny olon'Andriamanitra eno tsara maro amin'ny kristianina no manadino tena manadino ny fisian'ny fanahy masina fatany tsara ny amin'ilay Andriamanitra ray ary apetrany eo amin'ny toerany izany Andriamanitra ray izany fatany tsara ihany koa ny amin'ny Jesosy zanak'Andriamanitra ary apetrany eo amin'ny toerana maizy azy ihany koa Jesosy zanak'Andriamanitra fa adininy kosa ny amin'ny fanahy masina na amavaniny ny amin'ny fanahy masina ry fiangonana rehetra manarika zao fotoam-pivavahana izao ianareo izay manaraka ny fotoam-pivavahana amin'ny alalan'ny fahitalavitra na Facebook na YouTube zava-dehibe tompoko ny fanananao an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mila manana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro ianao masambatra antsika izany zava-dehibe ny fanananao an Jesosy ilay zanaka latokan'Andriamanitra nomen'Andriamanitra antsika zanak'olombelona zava-dehibe ny fanananao an Jesosy mitoetra ao anatinao ary monina ao anatinao zava-dehibe satria ny olona rehetra izay manana an'Andriamanitra mino a Jesosy manana Jesosy dia tsy maintsy vonjen'Andriamanitra ny fanany izany olona izany tsy maintsy vonjen'Andriamanitra vonjena izy mba tsy very any amin'ny fahaverezana mandrakizay miaraka amin'ny antikristy miaraka amin'ny mpaminany sandoka fa vonjena izy manana ny fiainana mandrakizay ataoko fa efa hainareo tsara ilay Jaona toko 7 andininy 12 manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao no meniny sana ilay tokana mba tsy very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay ko raha manana an'Andriamanitra zany ianao ary manana Jesosy ihany koa fanampiny dia manana finoana manana antoka fa tsy very ianao fa hanana fiainana mandrakizay dia voly akama mety hoe miapanganao hoe ianao ve ianao nge toy izao e ianao nge tahaka izao e
ianao nge efa nanao mpisampy e, ianao nge efa nanao adalàna toy zao e, ianao nge manana fiaina tahaka zao e, dia lazao amin'ny devoly hoe fa iny zany. Fa ankehitriny manana an'Andriamanitra aho, manana Jesosy ato anatiko ao. Voavelona ny eloko rehetra, voavelona ny fahatsoko rehetra, hovonjena ny fanako, hiaraka amin'Andriamanitra mandrakizay aho. Ndao hiteka fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Dia zao ihany koa ankoatra ilay fanahintsika izay hovonjena mba tsy ho very, dia zay rehetra manana an'Andriamanitra, manana Jesosy eo amin'ny fiainana, dia manome antoka amin'ny Baiboly fa zany olo zany dia hovonjena ho afaka amin'ny herina ozina, vonjena ho afaka amin'ny herin'ny demonia. Amen. Mbola tsy teraka akory isika tonga eto dia efa nilaza amin'ny Baiboly hoe Jesosy tamin'izy tonga tety ambony tany dia mitondra ny ozina rehetra mpahazo antsika zanak'olombelona teo ambony hazo fijaliana. Mbola tsy teraka ianao dia efa nanolotra ny aina, nanolotra ny fiainana teo ambony hazo fijaliana Jesosy mba ho fitondrana ny ozina mpahazo antsika. Galatiana 3:13. Ary mbola tsy teraka akory isika, tsy mbola teraka ianao no efa nanaiky ho faty teo ambony hazo fijaliana Jesosy ho fandriganana ny devoly, ho fanampitena ny asana devoly. Zay ny voalaza ao amin'ny Hebreo 2:7. Dikan'izay zany a, raha vao nanapa-kevitra isika hoe hiverina amin'Andriamanitra ary handray an Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, no zay antony roa zay dia manome antoka amin'ny Baiboly fa hovonjena ny fanahinao, ilay fanambarako teo, ary vonjena ihany koa ianao ho afaka amin'ny herina ozina, ary vonjena ihany koa ianao ho afaka amin'ny herin'ny demonia. Amen. Amen. Mitoananareo mba hanana finoana fa zany no voaman'Andriamanitra ho antsika rehetra. Halleluja, halleluja. Raha ohatra ka tsy manana finoana ny fahamarinana zany tena ambarako zany ianao, dia tsy io fantantaram-piainanao fa mbola hidominina aminao ihany ny ozina sy ny asana, ary mbola hidominina aminao ihany ny fanaratsy sy ny asana. Dia zao ihany koa fanampiny zay rehetra manana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana, manana Jesosy monina sy mitoetra ao anatiny, dia manome antoka ihany koa Baiboly fa hovonjena ho afaka amin'ny olana zany olona zany. Halleluja. Tsy diso tompoko ny teny nataon'i Jesosy e. Mateo 1:20. Ho Jesosy, makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana. Zany hoe raha misy zao amintsika tonga eto matsapa tena izy hoe mana olana lehibe, tena matsapa misy ady goavana ny fiainana, ka androany ianao mino fa ao amin'i Jesosy misy fitsaharana, misy famonjena ho afaka amin'ny olana, dia izay finoanao zay no misarika an'Andriamanitra hiasa ao fiainanao dia ho afaka tokoa le olana. Ho tanteraka aminareo zay mino zany. Tonanareo mba tena ino fa ho tanteraka aminareo zay mino zany. Amen. Mampahiranareo fa tsy misy olona ka hoe miverina amin'Andriamanitra dia lasa manana an'Andriamanitra ny fiainana, nino an Jesosy sady nandray an Jesosy ary lasa manana Jesosy monina ao anatiny ka hoe tsy hovonjen'Andriamanitra zany izy, tsy misy azany ry havana. Ny devoly no mametsifetsy, ny devoly no mamitapitaka, ny devoly no milaza lainga, fa raha ny voalaza ny Baiboly no jerena tsy maintsy vonjena ny olona zay manana an'Andriamanitra sy ny olona manana an Jesosy. Raisy ohatra velona ho anareo ireo tantara marobe voasoratra ao anaty Baiboly ity, ary oka hivavaka tsara ianao manana finoana fa tahaka ireo voatantara anaty Baiboly hoe novonjen'Andriamanitra izy satria manana an'Andriamanitra, satria manana Jesosy. Vavay ianao mba hanana finoana fa hovonjena tahaka izany ihany koa ianao. Ohatra anankiray mazava be
ny voalaza matitoko fa 12 andiny faraika am'roapolo ka hatramin'ny divavalo am'roapolo misy tantarana vehivavy antsoina hoe vehivavy-kananita zany hoe tsy jiosy izy sady tsy isany zanak'Israely. Io vehivavy io nefa tena manam-pinono fa ao am' Jesosy ao rihiriana no misy famonjena ho azy, famonjena ny zanavavy zay marary ny aretina vokotry ny asina devoly. No zany finoana zany dia nanatona Jesosy izy mba hovojenna ny zanavavy, mba hositranina ny zanavavy. Dia dinganiko ny tantara tamin'ny farany dia niaiky Jesosy fa tena vehivavy manam-pinono ity vehivavy ity, tena manam-pinono. Marina fa amaha-olombelona olombelona tsy merika ny hovonjena izy, tsy merika ny hositranina ny zanavavy, fa no le finoana nananany dia nanapa-kevitra Jesosy fa tsy maintsy hamotsitra teny, tsy maintsy laza teny mahafaly amin'io vehivavy io. Inona ny teny natao Jesosy? Andoaka vakitsika Matthieu 12 andiny 19 hoe zao ny voasoratra. Matthieu 12 andiny 19 tena maly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao, tongava aminao arak'izay irinao dia sitra ny zanavavy tamin'izay ora izay. Halleluia, halleluia, amen. Hitantara aminareo aho tantara nisy teto amin'ity figonana misy atsika ity. Ndre mandeha nisy fianakaviana maromaro 5 sa 7 zareo reo nitondra tovavy anankiray zay narary napahorian'ny démonie. Dia olana lehibe ho an'reto fianakaviana reto mihitsy itovavy io, vokotr'ilay aretina nentin'ny devoly teo aminy na hoe aretina azony tamin'ny alalan'ny famosaviana. Tovavy an'Alabaka izy io. Dia nentimony ny aretina nanomboka malaindainy izy tao an-trano, ohatrany hoe kamokamo izy tao an-trano. Dia efa bedibedy izy amin'izany toetran'izany hoe ianao olana Alabaka nefa malaindaina nefa kamokamo. Dia lasa ihany ny andro dia mihamafy ny fisehon'ilay asana devoly teo aminy. Lasa tsy mifomaraina ihany koa izy nefa mpianatra n'Alabaka. Dia nobedesiny izy tamin'izany, inona ry tena akamoana ity? Zao ve no an'Alabaka ka mifomaraina tsy mba miomana andeha hianatra? Dia mifoha izy rehefa teneniny, miomana izy rehefa bedesiny, nefa tovavy an'Alabaka. Dia nandeha ihany ny andro. Dia lasa kamo manadio tena izy. Dia bedesiny izy amin'izany, ianao ve tovavy takan'io? Maraina firy mbola tsy mifoha anadio tena, karakara tena, fa ga tsy andeha hianatra. Dia rehefa bedesiny izy zay vao mifoha karakara tena, manomana tena, andeha hianatra. Dia nandeha ny fotoana tamin'ny farany kamo izy andeha hianatra. Fiona ny ty mahazo anao ity? Fa ka anao tsy an'Alabaka no kamo mandeha hianatra. Dia fa terena mafy, bedesina mafy, zay izy vao miomana andeha hianatra fa hanao baccalauréat. Dia nandeha ny fotoana. Dia tamin'ny farany dia kamo ihany koa izy mihinan-kanina. Dia nanomboka tsy mihinan-kanina izy. Fa inona ty mahazo anao ty e? Dia za tsy hinanozy izy. Izy amin'io sady tsy mifomaraina, no tsy manadio tena, no tsy mihinan-kanina, ary tsy najany tanteraka ny andeha hianatra. Tsapa le fianakaviana tsy normal ity ka hafahafa ity.
tena afafy ity olona ity. Dia zay no natokany io tovavy io nentin'ny ray aman-dreny nety fianakaviana teto ndray andro. Dia niraisiko izy dia nampahery an'ireto fianakaviana mba hiverina amin'Andriamanitra, mba hanolo tena ho an' Jesosy, satria zay ihany no vahaolana maloana ny aretina entin'ny démonia na vahaolana maloana ny aretina vokatra ny famisaviana. Ny aretina entin'ny démonia sy ny famisaviana ngeriavana ka tsy aretina sarotra sitranina, ary possible hoe aretina entina mandramaty mihitsy. Dia zay natonga ny taona an'ilay fianakaviana mba hiverina amin'Andriamanitra, mba ino an' Jesosy, mba nyray an' Jesosy. Taorina zay dia nataonay mivavaka ho an'ilay tovavy. Atsasaka dia mahery kely teo ngambany nametra ny tanana nanaovana vavaka ho azy, tonga dia arisana tapoka izy. Dia ny mamany no natony voalohany indrindra. Mama tantarainy mamany hoe raha misy olona tena tsy tiany indrindra dia zaho izy izy, tena tsy tiany mainty mihitsy kanefa tamin'ny fotoana io mama no natsony voalohany indrindra. Dia vita zay dia sihitra tanteraka izy, sihitrana izy mandraky tiany androany. Halleloia. Anisany tanora ato fiangonantsika izy vory eo fivorian'ny tanora ao izy rehefa alahady hariva ireny, sihitrana izy. Ry havanao, ny tiako tsindriana zany dia izao: ny fanananao an'Andriamanitra ny fiainanao sy ny fanananao an' Jesosy ao anatinao, azo antoka fa tena hitondra famonjena ho anao, famonjena ho an'ny fanahinao, famonjenanao amin'ny lafin-javatra rehetra mihitsy. Noho izany esory ao anatin'ny saina maneritreritrao ny hoe kivy ianao, satria tsy nahazo valim-bavaka dia hoe hiala amin'Andriamanitra, hiala amin'i Jesosy. Esory ao anatin'ny saina sy ny eritreritrao ny hoe kivy ianao, satria tsy mety mivaha mihitsy ilay olana misy eo aminao. Esory ao an-tsainao zany, satria any ivelan'Andriamanitra, ivelan'i Jesosy tsy misy famonjena ho anao zany, tsy misy famonjena ho anao zany. Fampitena no miandranao any ivelan'Andriamanitra sy ivelan'i Jesosy. Fa ianao amin'ny mahatonga eto aoka tena iorina tsara ao amin'i Jesosy foana ianao. Marina fa tsy azo ny valim-bavaka fa azo atao manozokozina mifanarana ao an'Andriamanitra izany. Marina fa tsy mbola afaka ny olana marika ankehitriny aza vela nozokozina anao amin'ny fampona an'Andriamanitra izany. Atao vitan'Andriamanitra hoe vonona ho an'Andriamanitra mandrakariva ianao mandritry ny fahavelomanao eto ambony ty tany ety. Amen. Amen. Asioteka mampeo an'Andriamanitra. Ny afatra anankiray ho anareo izay vaovao tonga eto angamba dia izao. Vaovao tokoa ianao tonga eto, mety hoe fandroana na mety hoe fantelona, taonanao ao miverena amin'Andriamanitra, mino an' Jesosy ary raiso izy hitoetra ao anatinao. Fa tsy misy fiainana tsara indrindra mihoatra zany atao hoe fiainana manana an'Andriamanitra ary manana an' Jesosy ao anaty. Tsy misy tompoko, tena tsy misy. Ka dia manapa-hevitra hiverina amin'Andriamanitra ianao, manapa-hevitra hampandroso an' Jesosy ao anatinao ianao. Andao mbola hiteka mafan'Andriamanitra ihany isika. Dia hiverenana azy lay loha hevitry ny afatra entina androany hoe ny fanahy masina sy ny fandresena entiny. Sambatra anao tonga eto zay manana an'Andriamanitra tsy toa ho Andriamanitra rainao, sambatra ianao. Satria rehefa ekenao ho rainao io Andriamanitra io, le nahary latra sy ny tany, dia izy Andriamanitra ihany koa andray ianao ho zanaka, ho zanaka nateraka Andriamanitra. Ary rehefa nilobava Andriamanitra any boky n'Isaia, faminanina nampitondra an'Isaia, hoy Andriamanitra: avy aloha ny zanako
sy ny asan-tanako ho aditoko ihany ho andraikotry ihany. Andriamanitra zany dia mametoky fa horaisin'Andriamanitra ditsy andraikitra ianao rehefa izy no rainao ary rehefa ianao no lasa zanany. Amen. Amen. Sambatra ihako ianao zay manana Jesosy ho tomponao monina ao anatinao. Sambatra ianao satria Jesosy no lalana ahafahan'Andriamanitra mitratrehitra eo fiainanao. Zay rehetra manana Jesosy ihany no idiran'Andriamanitra trehitra ny fiainana. Ka raha manana olana izy ho vonjeny, ko raha marary izy ho sitranina, ary raha mila fitahina izy ho tahina. Amen. Ahoana Jesosy? Jaona toko fa 7:14 zao ny lalana. Tsy misy makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako. Jesosy ny lalana. Andriamanitra ray tsy hanao na inona eo amin'ny fiainanao raha tsy efa hitany fa manana Jesosy ao anatinao ianao. Ka anjarantsika izany na ianareo vaovao voandresako teo na ho antsika izay fa ela be ny vavaka tato. Ka hitoetra olona manana an'Andriamanitra sy manana Jesosy isan'andro eo amin'ny fiainantsika isika. Aza vela izy fotoana ka hoe hiala ao anatinao Jesosy na hoe alohan'ny vavan'i Jesosy ianao. Aza vela mihitsy na dia andro anankiray azy fa isan'andro dia aoka hitoetra ao amin'Andriamanitra foana ianao ary hitoetra ao amin'i Jesosy. Amen. Fa mbola sambatra ambony zany rehetrarehetra zany ianao zay manana fanahy masina milatsaka ao anatinao ary feno ny fanahy masina. Sambatra ambony zany rehetrarehetra zany zay rehetra manana ny fanahy masina ao anatiny sady feno ny fanahy masina. No zany tompoko aza dinona mihitsy ny mikasika amin'ny fanahy masina. Ary aza maivanina ihany koa androany raisy ny fanahy masina avy amin'Andriamanitra ray ary avelao zany fanahy masina zany ameno anao. Avalao ihany koa zany fanahy masina zany rehefa milatsaka aminao ka mamena anao avy alao izy anao ny asany eo aminao. Amen. Sambatra ianao raha manana an'Andriamanitra ray ho rainao. Sambatra ianao raha manana an Jesosy ho tomponao. Ary sambatra ianao raha ohatra ka manana fanahy masina mameno anao. Alleluia. Anisany asan'ny fanahy masina rehefa eo amintsika izy mameno antsika izy dia izy fanahy masina no mampisongadina ny herin'Andriamanitra eo amintsika sy eo amin'izay zavatra ataontsika. Izy fanahy masina hoy aho no mampisongadina ny herin'Andriamanitra eo amintsika sy eo amin'izay zavatra ataontsika. Noho izany raha tsy manana fanahy masina ianao, mijanona fotsiny hoe manana an'Andriamanitra ray aho, manana Jesosy aho, dia inona moa ahoana moa zany natoka ny herin'Andriamanitra hiasa eo aminao, hiasa amin'izay zavatra ataonao? Zay mahatonga miteny hoe mila mandray ny fanahy masina ianao ary ilaina ho fianona ny fanahy masina mihitsy. Izy fanahy masina ihany koa ny mitondra ny olon'Andriamanitra rehetra ho amin'ny fandresena. Efa voasoratra ato aloha fa zay manana Jesosy dia hoy ny Baiboly hoe Andriamanitra manome fandresena zany olo zany. Kanefa ihany koa azadiny fa zay manana fanahy masina dia Andriamanitra amoaka zany olo zany ho amin'ny fandresena mihezinyezina. Amen. Amen. Raha ohatra ka hatramin'izay ary nanana ny ray ianao fa tsy mbola tsapanao ilay tena fandresena mihezinyezina, dia nanao dikany ianao hoe raisiko Jesosy ho atao anatiko, satria voasoratra fa amin'ny alalan'i Jesosy manome fandresena Andriamanitra ray. Kanefa tsy mbola tsapanao ihany zay fandresena voasoratra izay, mirosoa amin'ny fiainana mandray ny fanahy masina, manana ny fanahy masina
fa tsy ho tarandriamanitra. Amoaka no mpandresy izy. Amoaka no mpandresy izy. Ary fandresena tsy takatra saina manieritreritra no ataon'Andriamanitra fiainantsika rehetra. Donc mbola hiteka mafan'Andriamanitra isika. Ianao eke ty tantara tantaraiko aminareo ity dia ny tantaran'i Davida. Davida araka ny voalaza amin'ny Baiboly mbola tanora dia tanora teo amin'ny fampona an'Andriamanitra izy tamin'izany. Tsy mbola manana ny taonan'ny olona mendrika ny ho atao miaramila. Zay zany Davida. Fa saika ny nampiavaka ty tovolahy ity dia izao. Izy efa nilatsany fanahy masina sady feno ny fanahy masina. Andoke sokafana ny Samuela 2:20 andiny 7:10. Ary Samuel nandray ny tandroka feno diloilo ka nanositra azy teo amin'ny rahalainy. Ary ny fanan'i Jehova dia nilatsaka tamin'i Davida hatramin'iny andro iny. Dia nitsanga Samuela ka nakany rano. Io voasoratra io. Ary ny fanan'i Jehova dia nilatsaka tamin'i Davida hatramin'iny andro iny. Hatramin'ny andro izay nansorany Samuela azy tamin'ny alalany diloilo fandosorana. Dia araka ny voalaza Baiboly ihany koa tamin'izany fotoan'izany nitsangana Filistina mba hiady amin'ny zanak'Israely. Filistina no tarihan'ny Goliata be, fa ny zanak'Israely kosa no tarihan'ny Saoly. Ndrisa nefa nampalahelo. Fa rehefa nahita ny Goliata, Saoly sy ny miaramila ny Israely rehetra, dia hoy ny Baiboly hoe raiky tahotra sady mivadim-pofo. Saoly sy ny miaramila ny Israely ake ka olona manana an'Andriamanitra kanefa dia izay ny zava-nisy, raiky tahotra sy mivadim-po izy. Ary andro normalina be ny nahazo any Saoly sy ny zanak'Israely satria efa niala tao amin'ny Saoly ny fanahy masina. Tsy tao amin'ireo zanak'Israely intsony ny fanahy masin'Andriamanitra. Ka rehefa niala tao amin'ny Saoly ny fanahy masina, niala fanahy masina, dia banga le toerana, dia niditra ny fanahy matahotra. Dia normalina be raha ohatra ka ny vadim-po sy raiky tahotra Saoly sy ny miaramila ny Israely rehetra. Sokafika Baiboly Samuela 1:7-10. Ary reny Saoly sy ny Israely rehetra zany teny Filistina zany dia nivadim-po izy ka raiky tahotra loatra. Samuela 2:1-5:10. Satria ny fanan'i Jehova efa niala tamin'i Saoly ary nisy fanahy ratsy avy tamin'i Jehova nampatahotra azy. Averiko indray zany fa raiky tahotra sy ny vadim-po Saoly sy miaramila ny Israely rehetra raha netany Goliata. Ny fototra natonga izany satria efa niala tao aminy ny fanahy masina. Zany hoe tsy manana ny fanahy masina na miaino azy intsony Saoly sy ny zanak'Israely. Dia niditra nisosoka kosa ny fanahy ratsy ilay antsoina hoe fanahy matahotra. Fa mba arao tsara kosa ny tantaran'i Davida, hoy ny Baiboly ilay nivakiko tery aloha Samuela 1:7-10 hoe ny fanan'i Jehova dia nilatsaka tamin'i Davida hatramin'iny andro iny. Zany hoe Davida zany nandray ny fanahy masina, manana fanahy masina. Dia izay fanahy masina na tao amin'ny Davida, na miaino an'i Davida izay, no natonga Davida lasa lehilahy nanana finoana, lasa lehilahy nanana fatokina, ka natonga azy tsy nanatahotra mihitsy, na dia hitany hoe goavana be ary Goliata, na dia hitany aza hoe manana fitaovam-pidiana ary fomba aza Goliata. Ahoana ho Davida? Zao fomba fiteniny:
zinona moa i filistina tsy mifora io no dia iaiky miara-milin'andriamanitra velona avy alao iady amin'ilay io aho avy alao iady amin'ilay io aho ry havanao tsy hoe besandra izy na hoe miady izy na togasy na sanyteny an'izany ary na nefa vononana niady amin'ny Goliata fa ilay fanan'Andriamanitra tao anatiny no nitondra ny herin'Andriamanitra teo amin'ny fiainana ka natogasy na nampinoana fa na dia goavana ry Goliata dia tsy olana amin'izany a fa azony resena mora foana andoka vakina Samuela voalohany toko fa 17:20 arô Davida tamin'ny olona teo anilana ahoana sy ahoana ange no atao amin'izay lehilahy mahafaty io filistina io ka mahafatondro masony Israely fa zinona moa io filistina tsy mifora io no dia iaiky ny miaramila n'Andriamanitra velona ry havanao zany tantarako aminareo zany dia manamafy fa isika maha-olon'Andriamanitra atsika dia mila mandray mifanahy masina ary mila fianoana mifanahy masina fa raha ohatra ka tsy mbola nandray mifanahy masina ianao na ianky hoe tsy velo mifanahy masina ianao dia hitovy amin'ny olona rehetra vao mifanehitra amin'ny olana ka mafimafy ilay olana tonga dia nitahotra sy nitebiteby no mitoetra ao anatinao satria haingana be mihitsy ilay devoly ilay fanaratsy miditra ao anatinao dia mitondra tahotra mitondra tebiteby mitondra fanahina satria fanahy masina tsy ao aminao tsy mameno anao ka zay nahazo an'ny Saoly sy miaramila Israely possible ahazo anao ihany koa fa raha ohatra kosa mandray fanahy masina ianao fenona fanahy masina ianao dia ho tonga tahaka Davida marina fa enjana be ilay olana atreanao mafy be ilay ady atreanao raha maha-olombelon'olombelona dia ohatrany hoe tsy va ilay olana tsy ala ilay ady fa rehefa feno fanahy masina ianao matanjaka fononao fa tsy maintsy mandresy ianao tsy maintsy mandresy ianao tsy maintsy mandresy ianao toizatsika indray ny famakiana ny baiboly mikasika ny amin'ny tantaran'i Davida Samuela voalohany toko fa 17 andininy 5:7 dia toizana le teny fa ho kosa Davida tamin'ilay Filistina ianao manatonay amin'ny sabatra sy ny lefona ary lefipoy fa izao kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro Andriamanitra miaramila ny Israely zay efa noekenao anio no aloran'i Jehovah anao amin'ny tanako ary amelanao aho ka napaka lohanao domeko voromanita sy bibity ny faty miaramila Filistina anio mbo fatitra ny tany rehetra fa manan'Andriamanitra tokoa ny Israely ary fantatro fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefona no amin'izay Jehovah fa Jehovah niady ary hanolotra anareo hoe ho an-tanany izy hatreo mivakitsika ho fanamafisana n'ilay nambarako teo io voasoratra io niona tamin'ny Goliata tamin'izay Davida nanao vava Goliata fa tsy nampionjina ny Davida mihitsy zany ny natao Davida ihany koa dia nanao vava ianao ngery Goliata manatonay amin'ny alalan'ny lefona sy ny lefipo hiara sabatra aoka fantatrao Goliata fa zao manatonanao amin'ny anaran'ilay Andriamanitra Israely izay vavahanay anio dia ho fantatrao anio dia ho fantatry ny miaramila ny Filistina rehetra fa manana Andriamanitra tokoa ny Israely ary anio ho fantatro fiangonana rehetrarehetra izao fa manana Andriamanitra tokoa izay Israely fa maninona moa vita no sasa tahaka izany fa manino zao sasa satria izay ilay akon'ilay fanan'Andriamanitra latsaka tao aminy sady nameno azy nametraka finoana lehibe tao anatiny lay fanahy masina dia vokatra rehetrarehetra zany dia navoaka an'Andriamanitra ho mpandresy Davida Andriamanitra mihitsy no nampandresy an'i Davida andefa 7
Anony aika le Filistina ka nanatony tsena Davida. Dia nandroso faingana Davida ka niazakazaka hoe ho amin'ny lara miaramila itsena le Filistina. Ary natsofoko Davida tao kitapo ny tanany ka naka vato tao izy ka dia nalefa tamin'ny atsamotady ka navo lay Filistina tamin'ny andriny. Ary niletika tamin'ny andriny vato dia potraka ny akoka tamin'ny tany izy. Toy izany no nandresen'i Davida lay Filistina tamin'ny vatony atsamotady fa namely lay Filistina izy ka nafaty azy ary tsy nisabatra tena tanan'i Davida. Dia niazakazaka Davida ka nitsangana teo anilan'ilay Filistina dia nalainy ny sabatra ilay io ka notsoany tamin'ny tranony dia namonony azy sy nanam-panoloany ary no nita Filistina fa maty ilay lehilahy maheriny dia vaky nandositra izy. Tao hiteka mafan'Andriamanitra isika. Raha mbola misy mafy noho izany dia ataovy ihany. Jesosy, Jesosy, Jesosy. Rehefa nandroso Davida hiady amin'ny Goliata dia nasen'Andriamanitra hoe zao no ampandrisanao Davida. Zao no ampandrisanao. Marina teniko ny Saoly taminao fa tsy tonao anaka miady amin'le io. Fa io efa zatra miady fa ianao kely sy bitika tokoa. Fa noho ny fanay masina izay efa nalatsako tao aminao ary mameno anao dia mitoetra aminao ny heriko Davida ka dia mandihany ary ianao. Izay mihitsy famporisian'Andriamanitra tao aminy, mandihany ianao. Dia sahy mihitsy Davida ny nandroso hiady tamin'ny Goliata. Ary efa nandroso izy dia matiny tamin'ny fomba magaga Goliata. Ary dia resy ny miaramila ny Filistina rehetra arak'io voasoratra io. Tapaka mihitsy ny lohan'i Goliata ary nentin'i Davida nandendeha nitety ny tanàna. Ry fiangonana toka eto, mazava aminao ve ny tantara? Resy Saoly sy miaramila ny Israely rehetra raha nahita Goliata. Hoy ny Baiboly hoe raiky tahotra sy mivadi-pory zareo. Satria nahoana? Satria efa niala tao amin'ny fanay masina. Dia banga amin'ny plasy fanay masina dia niditra ny fanahy ratsy mpitondra tahotra. Fa kosa nandresy Davida inona ny antony? Satria efa nilatsaka tao amin'ny fanay masina ary feno fanay masina izy ary zany fanay masina zany no natonga azy nanam-pinoana lehibe fa tsy maintsy mandresy. Ary hitan'Andriamanitra fa nanam-ponina izy dia nataon'Andriamanitra nandresy ara-baky tiany. Ny tiako ambara zany dia hoe afaka niandresy tahaka ny Davida antsika rehetrarehetra raha ohatra ka mandray ny fanay masina ianao ary fenona ny fanay masina. Aza manaiky fitam-pitany devoly ianao ka ionina fotsiny hoe efa manana an'Andriamanitra ka iny iray. Efa nanana an'Andriamanitra ikany zany Israely fa dia reny ny zavatra nitrangy raiky tahotra sy mivadi-po e. Aza mionina ianao hoe efa manana Jesosy aho ka iny indray. Tsy ampy zany ry havana, tsy ampy zany. Fa mila mandray ny fanay masina ianao ary mila fenona fanay masina ianao. Mazava ke tena nataon'i Jesosy e. Ianareo izy izy aza mbola miala eto tanàna, aza mbola miala eto Jerosalema fa andraso ny tefikasan'Andriamanitra ray. Ianareo natao batisan'ny rano dia batisan'ny jaune fa afaka andrivitsivitsy. Ianareo atao batisan'ny fanay masina, andatsana ny fanay masina, fenona fanay masina. Fa rehefa milatsaka aminareo fanay masina ho Jesosy dia azo hery ianareo ka ho toka vavolombeloko. Amin'ny endrika maro moa nisy olona mahavavolombelontsika rehefa mandray ny fanay masina. Ny ray amin'ireo dia ho vavolombelon'i Jesosy amin'ny alalany fandresena mezinesina omenanao ianao. Amen. Amen. Araky ny nambarako taminareo tafiandohan'ny taona amin'ny taona ity dia misy tokoa ny ady ho atrenin'ny olona, misy fitsapatoetra ho atrenin'ny olona. Fa sambatra ianao izay manana an'Andriamanitra rainao, sambatra ianao izay manana Jesosy ho tomponao, ary mbola sambatra be mihoatra n'izany ianao raha manana ny fanay masina mameno anao. Satria
tsy ampitovian'Andriamanitra amin'ny olona rehetra ianao fa ho avoaka no mpandresy. Mbola resy anao omaly fa androany mino fa afaka no mpandresy ianao. Alleloia, alleloia. Ho fisaorantsika an'Andriamanitra ny amin'izany fahasoavana lehibe zany dia hiteka isika sady iorakoraka mafy be. Atao mafy any teka ao. Jesosy, Jesosy tsy miova, omaly anio mandrakizay sa tsy zany ve? Alleloia. Ohatra anankiray faharoa ihany koa entiko manamafy amintsika fa mila mandray mifanahy masina tsika ary ilaina fenona fa ny olona tahak'izany ihany no avoakan'Andriamanitra ho mpandresy eto ambony ty tany ity. Araka ny voalazan'ny Baiboly fa ny tantaran'ny Elisa no tantarako aminareo. Efa nandray ny anjarany roa tamin'ny fanahin'ny Elisa, fanahin'ny Elisa. Elisa mantsy amin'ny mampanompon'ny Eliazy dia nahita fa ny fototra mahatonga ty tomboko ity mivoaka ho amin'ny fandresena mezinezina dia nolay fanan'Andriamanitra zay mitoetra ao aminy sady mameno azy. Anisany tena nampitolagaga ny Elisa ity tantarako ity. Ndray andro niona tamin'ny mpanompony bala Eli. Zao izy andao ifanarantsika. Ny akamaroan'ny olona mantsy tamin'izany nanaraka an'ilay Andriamanitra bala. Fa vitsikely Eli irery marimarina no nanaraka an'i Jehovah Andriamanitra. Dia norosaina ny olona ho iza marina moa ten'Andriamanitra, bala ve sa Jehovah? Dia hoy Eli, andao tsika hanao fanamby, samy hanamboatra altara, dia samy hanao fanatitra, dia samy hivavaka amin'ny Andriamaniny avokoa sika rehetra. Ianareo hivavaka amin'ny bala, hiantso amin'ny bala, fa izao hivavaka amin'ny Jehovah Andriamanitra ary hiantso ny Andriamanitra. Koa izay Andriamanitra mamaly amin'ny alalan'ny afo milatsaka no ekentsika ho Andriamanitra. Dia hoy ny olona rehetra hoe marina izany, marina izany. Dia namboarin'ireo mpaminany bala ny altara. Zareo zany no nanao fanatitra voalohany. Dia hitany Elisa tsara mihitsy zany rehetra izany. Dia namboarina. Dia nanomboka ny antsoantso any bala ny mpaminany bala rehetra. Fa tsy nisy afony latsaka. Efa nitetetika ny tena tamin'ny vato mba hivoaka raha ny tena mpaminany bala rehetra, fa tsy nisy afony latsaka ihany. Ary efa ihany ny andro fa tsy nisy afony latsaka. Dia hoy Eli, okizay, efa madiva ho hariva ny andro, avy alao aho hanao fanatitra ho an'Andriamanitra. Dia namboariny Eli ny altara. Dia napetraka Eli teo ambonin'ny altara ny zanak'omby atao fanatitra. Dia nivavaka Eli. Nanara-maso tsara mihitsy Elisa. Nivavaka Eli, nivavaka Eli. Tao anatin'ilay vavaka nataon'ny Eli, latsaka ny afavany an-danitra. Teo ambonin'ilay altara nandevina an'ilay vatotrombola izay natao fanatitra. Gaga ny olona rehetra, teo eo ihany dia hoy ny olona, Jehovah izy no Andriamanitra, Jehovah izy no Andriamanitra. Ka tena tiako ambara, tsy dia izay tantara izay loatra, fa Elisa dia nahita zany zava-mahagaga izany. Hoe rehefa mivavaka ny tompony dia latsaka ny an-danitra. Dia izay no natonga azy naniry fatratra hoe mba tiako ho tonga tahaka ny tompoko mihitsy aho eto ambony tany ity amin'ny famponan'Andriamanitra. Noho izany rehefa nangataka izy dia nangataka ny anjarany roa tamin'ny fanahin'ny Eli. Ny anjarany roa amin'ny fanahinao ry Eli no mba angatako aminao.
satria tao anatiny tena nyrehetra hoe te ho tonga tahaka ny tompony izy ary mihoatra no ny tompony azy dia nandray ny anjarany roa dia izay anjarany roa ny amin'ny fanahy masina niraisy ny Elisy izay no natonga azy tateoriana lasa olona nivoaka tamin'ny fandresena miezinezina na iny na ady nandalovana dia navoaka ny Andriamanitra ho mpandresy ry havana tsy misy olona manana an'Andriamanitra ray ho Andriamanitra tompony tsy misy olona manana Jesosy ho tompony ho mpamonjy azy ary tsy misy olona ka hoe efa nandray fanahy masina sady feny fanahy masina ka tsy ho avoaka ny Andriamanitra ho mpandresy izy tsy misy an'izany ary zay matoka amin'ity androandroany ity mampahirantsika rehetra hoe andao hivavaka andao tena hivavaka tsy olona fotsiny hoe efa manana an'Andriamanitra ray eo amin'ny fiainantsika isika na olona fotsiny hoe efa manana Jesosy fa andao hivavaka mba ho alatsaka Andriamanitra amintsika fanahy masina ary mba ho fiainona ny fanahy masina isika andao evaka itsika ny tantarany Elisy mpanjaka faharotoko fahenina ilazako hoe namoaka azy ho mpandresy Andriamanitra no ilay fanahy masina anjarany roa tao aminy manomboka amin'ny 20 ary tena mpandeha soavaly sy kalesy ary miaramila be dia be ho any izy ka tonga alina ireo ary nadidina ny tanàna zany hoe tezitra be tamin'ny Elisa ny mpanjaka ny Siria dia nanamboatra programa mba hisambotra an'ny Elisa vao maraimbe araka ilay fomba fiteny hoe anao sarika mpandrina 15 ary efa fo maraina koa ny satovy lelan'Andriamanitra ka nivoaka dia indreo nisy miaramila sy soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna dia ho ilay satovy taminy indrisy tompoko ahoana no ataontsika sedra mba fo maraina ny satovy ny Elisa tamin'izay fotoana izay dia natazana miaramila sy soavaly ary kalesy be dia be nanodidina ny tanàna nisy azy roa lahy ka dia raiky tahotra ilay zatovy normal be le izy raha raiky tahotra izy satria izy ke tsy mbola latsan'ny fanahy masina e izy ke tsy mbola fen'ny fanahy masina e normal 19 ary ho Elisa asa matahotra fa ny momba antsika dia be no ny momba azy toizana ary Elisa vavaka hoe Jehova ao mifonina aminao ao ampahirato ny masony mba hitany ary Jehova nampahiritra ny mason'ilay zatovy ary dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feny soavaly sy kalesy hafa mandidina an'ny Elisa olay zatovy ny Elisa kiako eo aza manao ohatran'io ianao fa mivoa mihitsy anao mba hijery fa miaramila be dia be ingeny manodidina tanànantsika e miaraka amin'ny kalesy sy soavaly aiza ny tany alie aiza ny tany ombany dia hoy Elisa fa maninona anao anaka no matahotra tak'izany a be dia be ny miaraka amintsika no ireo favaly ireo be ny mombantsika asafady ray aman-dreny a mivoa mihitsy anao mba hitanao marina e be ho any mombantsika ry havanao isika maha-olon'Andriamanitra antsika tak'izao asa dia mba mahatao-poana tak'izany ianao marina fa io hitanao masy io le olana io hitanao masy io le hiady io hitanao masy io le vola trosa tsy voaefa marina daholo zany rehetrahitra zany marina fa tena misy herina devoly tena manjaka mihitsy ao tokantranonao fa amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao aza mba matahotra ianao ny Andriamantsika dia momba antsika ny Andriamantsika dia miaraka amintsika ny Andriamantsika tsy mba mandaho antsika fa minanina efa nampiton'Andriamanitra any Isaia mpaminany zany ary ankoatran'izany Jesosy Kristy Andriamanitra ray zany efa nampitona faminanina fa momba anao aho tsy mandaho anao aho mitatanao amin'ny talakavana famarinako aho fa Jesosy Kristy ihany koa dia manamafy an'izany indro aho ombanareo mandrakariva
ambara-patoka fataperaka zao tontolo zao. Amen. Ka tsy tokony natahotra zany tsika riavana. Dia fara moa dia ny vavaka Elisa hoe Andriamanitra ampahirato amin'ny masony mba hitany fa be deaibe ny mombanay no momba andreto fahavalo reto. Dia nahiratra maso ilay zatovo, zay vao resy lahatra izy hoe tena be deaibe ny mombanay no reto fahavalo satria misy kalesy afo sy zovaly afo mandidina anay amin'ny rahalahy hiaro anay. Toy izantsika fa mankina teny adifa fety amby folo. Ary Elisa mivavaka hoe Jehova mifonona aminao aho ampahirato amin'ny masony mba hitany. Ary Jehova nampahiratra amin'ny mason'ilay zatovo ary dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo mandidina an'i Elisa. Andifa valo amby folo. Dia nidina kany aminy ireo. Ary Elisa mivavaka tamin'i Jehova ka nanao hoe mifonona aminao aho ataovy manjambena ireto olona ireto. Ary dia nataony manjambena ireo araka ny tenin'ny Elisa. Ary ho Elisa taminy tsy hitilo ny lalana ary tsy hitilo ny tanàna fa manaraha ianareo dia hitolona anareo ho any amin'ny lehilahy tediavinareo aho dia nentiny nakany Samaria ireo. Ary efa tonga tany Samaria izy dia hoy Elisa Jehova ampahirato ny masony reto mba ahitany. Ary Jehova nampahiratra amin'ny masony dia nahita izy ka indro toa voan'ny Samaria izy. Ary no nahita azy ny mpanjaka ny Israely dia hoy izy tamin'ny Elisa rikaiky asiko va izy, asiko va izy. Tena nasehon'Andriamanitra mihitsy hoe manana ny fanahiko anao sady mamenanao ny fanahiko ka dia tsy maintsy avoakako mpandresy anao. Anao mirakila aminao ary Elisa mpanompoko. Satria nivavaka Elisa hoe ataovy manjambena reo miaramila Siriana izay mikasa sambotrareo. Dia nataon'Andriamanitra manjambena. Dia nanatonandreo miaramila Siriana ireo Elisa dia niteny hoe iza moa tediavinareo ry zalahy. Dia hoe ilay lehilahin'Andriamanitra ao Samaria ny tadiavinay aiza misy azy andao nareo anaraka fa hoentiko any amin'ilay tanàna misy azy anareo. Nefa Elisa miteny aminy io fa no ajabain'Andriamanitra mason'ilay fahavalo dia nanaraka aty ny lalana fa tsy any, aty ny lalana fa tsy any. Rehefa tonga tao mpivoan-tanàna ry zareo dia hoy Elisa sokafa masony mba ahitany. Rehefa niritra masom-panahiny, rehefa niritra masony nofony dia gaga zareo hoe ohatray eto voan'ny tanàna ny Samaria misy atsika. Mierika zareo reo fiainy miaramilan'ny Israely mandidina andreto fahavalo reto. Ary zany no antony natoka mpanjaka telo manao hoe ho asiko va izy, ho asiko. Inona tiako ambara? Nasehon'Andriamanitra miariary fa Elisa dia mendrika atao mpandresy satria manana fanan'Andriamanitra mameno azy. Riavana tsika rehetrarehetra toka eto dia tian'Andriamanitra hoentina amin'izany fahasoavana izany. Sambatra ianao manana an'Andriamanitra ny fiainanao ary mbola sambatra ihany koa ianao satria manana Jesosy monina sy mitoetra ao anatinao. Fa mbola sambatra be mihoatra nohizany ianao raha mandray ny fanahy masina sady fenonana fanahy masina amin'ity androandroany ity. Ka zay nitondran'Andriamanitra any Davida nivoaka mpandresy nanoloana ny olana faran'izay goavana be dia tahaka izany no hitondran'Andriamanitra anao ihany koa. Ary tahaka ny nitondran'Andriamanitra ny Elisa nivoaka tamin'ny fandresena miezinyezina dia tahaka izany ihany koa no tian'Andriamanitra hitondrananao amin'ity androandroany ity. Ho fisaorantsian'Andriamanitra dia andao hitehaka arano horakoraka mafy be. Noho izany indrindra rehefa namalala averiko indray ilay tengo ty ary aloha. Zava-dehibe ny finoanao an'Andriamanitra resto ary ny fanananao azy. Zava-dehibe ny finoanao an Jesosy ary ny fanananao azy. Fa mbola zava-dehibe ambony izany ny fanaikenao andray ny fanahy masina ary no finoana fanahy masina. Izy mantsy, izy fanahy masina no ampisongadina ny herin'Andriamanitra
miasa atao anatsika sy eo amin'izay zavatra rehetra ataotsika tahaka izay nataony tamin'ny Davida tamin'ny Elisa no tian'Andriamanitra ho atao amintsika amin'ity taona ity. Izy fanahy masina ihany koa no hitondratsika ho amin'ny fandresena lehibe. Tsy misy olon'Andriamanitra ka hoe nandray ny fanahy masina manana fanahy masina ka hoe reson'izy, tsy misy an'izany. Voasoratra hoe mpandresy anao, voasoratra hoe mpandresy anao. Halleloia. Tsaroko ny tantaran'i Jesosy. Jesosy ake nandritry ny 30 taona ny aina teto ambony tany na dia zanak'Andriamanitra aza izy, tsy niely ny lazany teo amin'ny tanàna izay nandalovany, tsy niely. Tsy fantatr'olona hoe le Mesia io na le Kristy io, fa ny nafantaran'olona azy zanaka Marisy Josefa io, zanak'ilay mpandrafitra io. Fa rehefa nilatsaka tamin'i Jesosy ny fanahy masina ka namiano azy taorina ny nanaovana batisan-drano azy tao amin'ny Jordana, dia hoy ny Baiboly hoe dia niely tao Galilea sy ny manodidina ny lazan'i Jesosy. Zany hoe le fanahy masina latsaka teo aminy zany no nampisongadina ny herin'Andriamanitra teo amin'ny fanompon'ny Jesosy Kristy. Io voasoratra io. Ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy masina nakany Galilea satria vita batisan-drano izy, satria efa nandray ny fanahy masina izy, dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany. Iavaka ty fiangonana ity. Raha mandray ny fanahy masina ianao ka mameno anao fanahy masina, tena iavaka isika, tena iavaka isika. Fa ankoatran'izany rehetra zany, tsy hery fotsiny ny fanahy masina arak'ilay nambarako taminareo teo, fa Andriamanitra mihitsy ny fanahy masina ary Andriamanitra miasa ao fiainantsika. Ilay hoe hery amoaka lo mpandresy asan'ny fanahy masina anankiray iny, fa be dia be mihitsy ny asan'ny fanahy masina. Anisan'izany izy no mitaridalana antsika ho amin'ny marina rehetra, mitaridalana antsika ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Izy no mitaridalana antsika mba tsy ho diso lalana, satria Andriamanitra mitoetra ataona antsika izy dia miasa mitondra izay taridalana izay. Ina moa ny fotrin'ny problème amina olona be dia be, na dia kristianina ary isika, be dia be ny olona tonga miborako ao tantara olana. Anisan'ny olana tantarainy dia izao: pastera, nindram-bola tamin'ny banky aho, dia tsy voaefako intsony le vola amin'ny banky satria tako izao, satria toy izao zavatra nitranga teo amin'ny fiainanay. Tamin'ny fotoana nazahoany le vola, faly be mihitsy izy, tena faly be, fa tonga dia nandray vatam-bola be ohatra n'iny teo an-tanana. Tonga dia premier jour enako solo loka aloha, efa ela be tsy nidira menaka ny tenda, zay aloha satritry raka izy a. Fa rehefa ampiasainy le vola dia indrisy, fa dia fatiantoka, fampitehana, ary lasa vesatra vaovao ho azy indray. Aiza ny tany le pastera, andositra izy zahay, andositra izy zahay. Dia hoy aho hoe ranabavy, tamin'ny anao nindram-bola tamin'ny banky, iza nanosikanao mba hindram-bola, ny sainao sy mifonao ve, kajikajinao ve, sa ny fanahy masina nitarika anao ho any hoe ndao mindram-bola ianao? Fa raha ohatra ka ny sainao fotsiny, kajikajinao fotsiny no entinao mandeha mindram-bola amin'ny banky, azo anao, fa ny fiatraikan'iny hitombo indray ny enta mavesatra eo amin'ny fiainanao. Dia zao mahazo anao zao. Fa raha ny fanahy masina no tarika anao hoe mandehana ary mindram-bola ianao, maka vola amin'ny banky ho ampiasao amin'ity lalana ity na ho ampiasao amin'ity lalana ity,
rehefa andriamanitra mitarika tsy misy fahatiantoka, tsy misy fahatiantoka fa fitahina be ny fiainanao, fitahina be ny fiainanao. Riavanao, riavanao, ry fiangonanao. Dia inona toratra maiko andreo olondreo? Raha tianao ny amonjeny Andriamanitra anao amin'izao olana lehibe mihajaty aminao zao, andao ranam-bavy a, andao hivavaka amin'Andriamanitra ianao dia manao fifonana. Lazao amin'Andriamanitra fa diso anao, satria tsy mba notariany fanahy masina fa notariany sainao, notariany fonao, notariany kajokajonao. Andao hivavaka, andao hibebaka. Mba mela heloko anao Andriamanitra, fa rehefa mela heloko anao Andriamanitra dia amin'ny alalany vavaka ataoko dia amonjy anao Andriamanitra ho aho. Amen. Amen. Ka ina moa tiako ambara? Ny fanahy masina rehefa toko amintsika tsy hery fotsiny izy, ampisongadina ny herin'Andriamanitra mitondra fagagana eo amin'ny fiainantsika sy eo amin'izay zavatra ataontsika, fa izy dia Andriamanitra. Andriamanitra mitoetra ato anatsika, ary Andriamanitra manao taridalana antsika, na miakavianao na miakavanana ianao. Noho izany raiso fanahy masina, ary avelao hiasa aminao fanahy masina mba hitarika anao amin'izay sitrapon'Andriamanitra rehetra. Halleloia. Ry fiangonana, mila manana fanahy masintsika, tena mila manana fanahy masintsika. Tsy amana mafy be ve zany e? Tsy hoe fahiny tamin'ny andron'ny Davida ihany na tamin'ny andron'ny Elisa ihany no mila manana fanahy masina ny olona, fa tamin'ny andron'i Jesosy mila manana fanahy masina ny olon'Andriamanitra rehetra. Tamin'ny andron'ireo apôstôly mila manana fanahy masina ny olon'Andriamanitra rehetra, ary malaka ankehitriny mila manana fanahy masina, ary mila mameno antsika zany fanahy masina zany. Zato isan-jato amintsika tena ho tafita lavitra. Andeo hivavaka tsika rehetra azy, andray ny fanahy masina. Apetra ho fonao tananao dia hivavaka be mihitsy isika, hivavaka be mihitsy isika, ary avela fanahy masina hilatsaka, avela fanahy masina amenanao. Andao aza to. Samy mivavaka daholo tsika rehetra, samy mivavaka daholo tsika rehetra. Samy mivavaka daholo tsika rehetra. Sambatra anao izay manana an'Andriamanitra velona eo amin'ny fiainanao, ary mbola sambatra ihany koa ianao raha manana Jesosy mitoetra ao anatinao, ary mbola sambatra be mihoatra n'izany ianao raha mandray fanahy masina sady fenona ny fanahy masina. Samy mivavaka arak'izany avokoa sika rehetra tonga eto, fa iandrinona hitrago aminao ianao vao ngataheta ny andray fanahy masina ary andray ny fahafenon'ny fanahy masina. Iandrinona aza miandry fahatiantoka, aza miandry zavatra ratsy mitranga, fa dia an'izao aoka felona ny fanahy masina ianao. Samy mivavaka arak'izany fanentanana nataoko izany a tsika rehetra. Samy mivavaka, sokafa mivavanao e, sokafa mivava, vavaka tsara mihitsy, vavaka tsara, sokafa mivava, raiso fanahy masina, raiso fanahy masina, avela ho amenanao izy. Fa rehefa milatsaka antsika fanahy masina dia izy no ampiteny antsika amin'ny teny maro samihafa, ampiteny antsika amin'ny teny tsy fantatra ihany koa.
misaotra anao Andriamanitra misaotra anao lay izy atraiko mandrakizay noho ny amin'i Jesosy alatsao aminay rehetra retoka eto fanenao masina ka ho fialony izahay ho fialony izahay ho fialony izahay halleluia 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 amen 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 halleluia 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 samy mivavaka dia raisy fanay masina avy alao amiananao izy foloana no anekenao fa mandatsika fanay masina aminao Andriamanitra ary mamiananao amin'ny heriny sy ny fanany izy androany Usutro midina eto amico iana no fototra mi fangeseko usutro midina ianao midina fanay masina midina fanay masina midina fanay masina midina fanay masina Andriamanitra ny famindraponao dia ho aminay rehetra ary araka ny teny nataon'i Jesosy dia indreto izahay maneho etaeta lehibe ny andray ny fanay masina fa zay mankataeta ho Jesosy dia izy ony rano velona hiboboka ao anatinay ao anatin'ny kibonay ka ho fialonany fanay masina izahay tia hita ny herinao mamoaka anay ho amin'ny fandreseny izahay amin'izao taona diavina izao mba ho vavolombelon'ny fisianao tokoa izahay amin'ny alalan'ny fandresena mezinezina amoanao anay misaotra Andriamanitra miteranao sy mankalazanao aho fa tsara ianao ary zay marary rehetra
manarika ty fotoam-pivavahana ity na marary any tokantrano misy azy any amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana no ny herin'Andriamanitra miasa ho sitrana tompo tsy mbola niala ny olana omaly fandroany amin'ny alalan'izao vavaka atao mpanompono zao dia hiala ny olana aminay anao mirakly anao fanesorana ny olana tompo tsara ianao mpanao tsara ianao miondrika eto anatrehanao zahay ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ataontsika lohira anankiray ataontsika mifotsika mantolo mangataka ny retim-pitarika veterana tarika antsika ao amin'izany. Halleluja. Ndao tsika iaraka hitsangana dia iaraka hideran'i Jesosy tsika mirehitra indray ny afo sady zany ve?
dafa nirentsindrany afo tonga mipateko. Makatoerana itsika dia marana ny fotoam-pivavahana nataontsika teto amin'ny alalana vavaka isika ho anareo izay ny atokantrano ihany koa dia manao vavaka miaraka aminay ho famaranana ny fotoana niaranao androany. Ry Andriamanitra rainay malala, rainay izay ny an-danitra. Misaotra sy makasitraka anao zahay fa vita soamantsara ny fotoam-pivavahana tamin'ity andro androany ety. Misaotra anao ihany koa ny amin'ny fampianarana nomenao anay. Ireo ary ho mpandresy mandrika ankehitriny izahay. Ho vavolombelon'ny fisianao tokoa izahay ry Jesosy Kristy. Omenanao anentera sy nihaja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay. Ny fiadanany tompane ho amin'ny olona rehetra nanarika fotoam-pivavahana androany. Amen.